Manatra ny araba Douglas Topkovavy te Piandona dia haverina ny fialantsiny noho ny tsy fahatombanana noho ny fimakomanana samy hafa daholo nefa izany rehetra izany manasanao anaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany ny zava-nisy teny ankadimbahoaka teny sy ny fandravana trano teny anivon'izany toerana izany noho ny ady tany ny raharaha politika ary ihany koa ny sehatra ny fanatanjahantena no eban-toerana ary isan'ny horesana amintsika mizitakariva ity fianakaviana valopolo latsaka no trabona taorian'ny fandravana trano teny ankadimbahoaka androany ady tany mampifanolana ny mponina izay manana trano miorina amin'izany tany izany sy ny orinasa iray Filatex izay mitonona ho tompon'ny tany no fototra ny disadisa nisy mihitsy azamoa ny fifandonana teo amin'ny mponina sy ny mpitandro ny filaminana. Nipoaka ny bomba lacrymogène tetỳ ankadimbahoaka fandravana trano misa impolo miorina ao anatin'ny fokontany ankadimbahoaka izay noravain'ny vady tany araka tamin'ny mpitandro filaminana no fototry ny fifandonana. Noho ny alahelo dia nisy ny fifandona teo amin'ireo tompon'ny trano sy ny hémorragie ny andrana tetỳ toerana. Tamin'ny valora maraina no nanomboka ny fandravana ny trano. Fandravana izay tsy nahazoan'izy ireo tompon'ny trano fampilazana meloa avy amin'ny orinasa Filatex izay mitonona ho tompon'ny tany. Tany amin'ny taona 2010 no nanomboka ny fifanonanana teo amin'ireo fianakaviana ireo sy ny orinasa Filatex. Raha 30 taona mahery no nanajary ny tany ny mponina tetỳ dia 10 taona taorianan'izay kosa ny tonga tetỳ toerana ny orinasa Filatex araka izao hitantaran'ity mponina etỳ toerana azy izao. Dia nisy nandray vola zany ny ray aman-dreny tatinga mba raha mifahalalako azy fa tsy fantatry ny ankizy zao le zavatra zany zao vao misepase zao vao tonga lizy mba tsy fantatry ny ankizy tsy nahazo nireo tsy nahazo fa ny président ona sy ny président pokotany adjoint pokotany fa tsy président adjoint oa fa président ny tena président fa ajanona tamin'ny antrale teteza mitanedany aly iny satria président ile teo le napetraka fa tsy le ino adjoint tena nosy mihitsy fantatry. Efa niakatra fitsarana ny raharaha ary namafisina eo fianakaviana trabona fa tsy mbola nivoaka ny didy fitsarana hatramin'ny androany. Gaga nefa izy ireo fa tonga ny vaditany milaza ho manatanteraka didy fitsarana andravan'ny trano sy anala azy ireo amin'ny tany. Raha ny fanazavany lehibe ny vakiparitra fa efatra eo anivony ity fokontany ankadimbahoaka ity nisy fifanarahana amin'ny fanangana fotodrafitra sy iombonana ny fanarahany orinasa Filatex tamin'ny primature lefitra misana fanajariana ny tany teo aloha saingy fotodrafitra ho an'ny orinasa manokana no lasa nitsangana tetỳ toerana. Namafisina izy tompona ndraikitra ity fa tsy tokony hirosoana ny fandravana ny trano satria efa nisy ny fanapahan-kevitra no raisy ny filan-kevitra ny minisitra tamin'ny volana May 2024 izay mandrary izany fandravana trano izany. Satria zay mahatsapa eto nisy tsy haiko hoe misy ve ny continuité de l'état sa tsy misy eto Madagasikara. Nisy levé de décision raisina tamin'ny andro ny transition tamin'ny 23 mai 2012 numéro 654/12 izay manao ny arrêt de suspension de démolition sy ny fanotofana tany ekotan'ny république. Amin'izao fotoana zao nefa fampatarany azy mbola tsy nisy relevé ndraisina tamin'ny conseil des ministres nanafona an'io relevé de décision io ka eto somary magaganay hoe matsapa hoe fa misy azo eritreretina hoe amboniny lalàna raha raisina ambony satria manam-bola ny olona miady amin'reto vao. Raha ny fanazavany mponina tetỳ toerana dia efa nandroaka akolaka ny mponina tetỳ toerana ny Filatex tamin'ny alalan'ny fanotofana tany izay nahatonga fiakaran'ny rano hatrany anatin'ny tranon'ireo mponina rehefa andro fahavaratra. Fianakaviana valonjato latsaka kely moa no fantatra fa trabona taoriana ity fandravana trano ity. Raha niezaka naka ny fanazavana avy amin'ny tompona ndraiky ny orinasa Filatex izahay dia nisafidiny tsy haneho hevitra izy ireo.